Mbo aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenyio ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka 5:1 ka hatramin'ny 10. Luka 5:1 ka hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihy Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisiny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo amin'ny sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa any amin'ny lalina mba dia alatsao ny aratonao, ahazahoanao hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, nandritry ny alina nefa nikelezany aina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia latsaka eo an'ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dehibe izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa ka mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny. Ary nofenoany ny sambokely roa ka efa saiky nilentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia ninkoroka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny habeny ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak' Zebedeo, izay niombon-draharaha amin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny teo amin'ny tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Amen. Araka izany ravana dia ny nampahazahoan'i Jesosy amin'ny Petera hazan-drano be. Izany no hitantsika amin'ny soramandry mamitina raha teo izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary famarinana 3 ravana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, nampianatra ny vahoaka teo amoron-drano Jesosy satria nifanizina mba hiain'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Nampianatra ny vahoaka teo amoron-drano Jesosy satria nifanizina mba hiain'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Hitantsika izany amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Etika ravana dia mahita fa nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy. Misy fotoana sasany nambaran'i Jesosy hoe hitady sakafo, hitady mofo no anatonanareo aho izy. Fa eto tsy izany no voasoratra, fa ambara hoe nifanizina, izany hoe nifanety. Azo lazaina koa hoe azo hoe mifanosika. Ireo olona reo zany mba haninona? Mba hiainy ny tenin'Andriamanitra. Zay le zava-dehibe tamin'ireo hiainy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe hiainy izay lazainy Jesosy. Inona indray ny ambarany? Inona indray ny lazainy? Ahoana hozy izy mampianatra nga izy izany? Dia samy te hiaino izay zavatra lazainy Jesosy daholo olona dia mifanety mba hanantona an' Jesosy. Zany no hita eto. Hitan'i Jesosy io etaeta io. Any amoron-drano ane io e. Zany hoe tsy asa inona moa ny alean'i Jesosy any? Fa tsy fotoana hoe andeha hampianatra izy. Saingy le olona dia mangetaeta. Dia nisy sambokely roa tao dia nalainy ny anankiray izay an'i Petera. Dia niakatra tao izy teo somary ataovy miataka kely izy. Dia natao niataka kely le sambo. Dia tao izy ny nampianatra. Tao izy ny nampianatra an'ireo roa. No valiany Jesosy izay etaeta izay. Hitan'ilay etaetan'ilay olona te hiain'ny tena. Dia tsy avelany mody amin'izao fotsiny. Fa efa tenin raha teo zany sambatra izay nona sy manketaeta ny fahamarinana ozy. Fa izy nofikisana. No valiany Jesosy ny etaeta. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao koa ry havana, maro be ny olona ny manketaeta ny tenin'Andriamanitra. Maro be ny olona. Ary io na amin'ny toerana rehetra io. Zany ianao mandeha tobo zany. Mahita ny abetsaky ny olona tonga any mifanisika mihitsy. Tsy mahazo plasy tsona anao raha vao taratara kely. Maraina mandrapariva ny andro anefa ny fampianarana ao anatin'izany toerana izany. Ao ny olona. Voky ny tenin'Andriamanitra. Mivoky amin'ny alàlan'ny fampianarana. Raha mbola tsy nanao an'izany experience izany ianao dia mandeha any. Fa tena tsara. Tena tsara izany hoe mandeha tobo dia miaino ny tenin'Andriamanitra fotsiny izany. Fa io koa anefa ny ao an-tokantrano koa satria tena misy etaetany ao anatin'ny olombelona ao e. Na reo zaza reo ara dia manana etaeta reo hamantatra an' Jesosy Kristy. Anjarany ray aman-dreny ny mamoky azy ireo. Azo atao tsara mihitsy ny mandeha faradio ara-pilazany tsara izay misy fampianarana sy toriteny enony ao. Azo atao tsara mihitsy ny koa no manao fampompivavahana rehefa hariva dia mamaky ny tenin'Andriamanitra.
fa azo ataoko mihitsy asa na miara misakafo ara de mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra, efa famokisana azy ny tenin'Andriamanitra zany, efa famarina ny etaeta any anatiny tsy miloakany zany. Zava-dehibe zany. Ary eto ary havana de te-taonantsika kristianina, satria eto moa zany de hoe amin'ny toerana rehetra ka na any am-piasana aza misy olona mangetaeta ao, be ny vokatra ho Jesosy fa ny mpiasa ny vitsy. Inona moa no manakana antsika kristianina? Angataka sika amin'ny lehibe antsika any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny birao-panjakana, any amin'ny sekoly samihafa any hoe mba mangataka izay tompoko mba amin'ny ora ivelan'ny ora fiasana mba hisy olona vitsivitsy reto zay mba hiaraka hivavaka ho an'izao toerana misy antsika zao zahay. Angatao foana ihany aloha angatao foana ihany aloha fa tsika anie tsy azo mihitsy raha tsy mangataka tsy azo tsika raha tsy mangataka. Ary zava-dehibe zany, fotoana na de ataoko hoe indray mandeha isan-kerinandro aza hiarahana mivavaka, hiarahana miaino ny tenin'Andriamanitra, hamalina ny etaeta any anatin'ny olona tsiraray avy ihany. Toy izany hoe iza pastera nanao an'izany, rehefa atao zany misy olona tonga foana ry havana, manana olona maro Andriamanitra zay mangetaeta fa ataovy teo hitanao. Ary tahaka an'izany koa am'izao fotoana zao tena mangetaeta ny olona mangetaeta ny olona. Indraindray raha vao tsy ampy ny fampianarana anatin'le fiangonana de lasa any amin'ny zavatra fampianaran-diso ny lasa be dehibe reneson'ny olona, satria mazoto manao fampianarana mihitsy reo le olona mivoy fampianaran-diso. Jerevone zany reo le olona rehetrrehetra voron'olona mivoy Kristy sandoka, tena mazoto reny olona reny manao fampianarana any amin'ny Facebook, YouTube, any amin'ny tambazotra tserasera rehetriny mampianatra ry zareo. Ary rehefa ohatra ianao ka anona de lasa zany hoe ny fiangonana zay mazoto mampianatra zany no mahazo olona betsaka sy mahatazona olona betsaka, fa zay kamo mampianatra zany mahamotsotra olona betsaka, lasa daholo ny olona satria tsy ampy fampianarana le olona. Ary tiako no zava-dehibe ry havana ny fampianarana zay ataon'ny fiangonana anatin'ny sampanany, tsy fanometsiny fotsiny tsika hoe kay pasteranay tsy manao ka ianao raha kristianina ianao any amin'ny sampana sy ny toerana zay misy ianao any afaka manomana renao seminaire, miorganiser conférence, manatanteraka zavatra samihafa mba hahafahana mamoky ny etaeta ny vahoaka an'Andriamanitra, de le etaeta tenin'Andriamanitra sy etaeta fampianarana, mangetaeta fampianarana ny olona ry havana. Ary voatsela koa ry havana zay no nisy tanora nandresy lahatra mihitsy hoe pastera manaova TikTok, ao daholo anie sy ny tanora ao daholo ny tanora, be dehibe mihitsy ny tanora ao anatin'ny TikTok. De ozy izy hoe ka za tsy te hanao an'izany fa zara ny tambazotra tserasera ampiasaiko fa rehefa ila tsy arako ampiasao pastera fa tena ao daholo ny tanora, sady mbola vitsy tena vitsy kely ny mpanompon'Andriamanitra mitory ao anatin'ny TikTok ozy izy. De mba nanandrana niditra tokoa akony, de tena nahita tokoa fa tena ao daholo ny akabetsahan'le mpivavaka rehetra ao anatin'le fiangonana. Ary tena ato daholo tokoa le tanora, tena ato daholo le tanora. De sendra nahita anankiray vidéo direct, misy mpanompon'Andriamanitra namana hitako tao zany de manao fampianarana izy, fampianarana efa 30 minutes direct fa olona 12,000 zany hoe 2,300 ny tanora indray manaraka an'izany fampianarana zany. Tena mangetaeta le tanora, tena mangetaeta le tanora, ka ano misy azy any le amoron-dranomasina, any amin'ny TikTok any le amoron-dranomasina misy azy, ka eo ianao afaka hitory eo ve ianao sa hiteny fotsiny hoe makanisa ny ampiangonana rehefa te haino tenin'Andriamanitra. Tsy izany ny nataon'i Jesosy eo amin'izay toerana mampangetaeta ny olona de eo de amboamboariny daholo ny eo de eo izy mitory ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havana ny fahafahana mitory filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny tambazotra tserasera sy mafa toy izao. Tokony ampiasaitsika reny fa any misy ny olona, tokony ampiasaitsika reny ary fenotsika vavaka sy tenin'Andriamanitra ary fampianarana ahafahana mamoky ny etaetan'ny olona mba ho sakafo masaka ara-dalàna sy madio no haniny, fa tsy angetaeta izy de tady eo dia vinaigre no omeny zao tontolo zao azy ny farany. Ny fantany napetraka amikosa aminao zany de izao hoe manahoana isika kristianina manoloanareo olona mangetaeta manodidina antsika mampianatra ve sa mijery fotsiny de manometsiny ny mpitondra fivavahana? Mitaonanao ary havana, ataovy zay azo ny tananao atao, f'Andriamanitra mombanao, angatao ny fanahy masina nafiery anao fa afaka avadika ho sambo kely daholo ny toerana rehetrarehetra, de eo no ataon'ny fampianarana, eo ny itoriana filazantsara.
tena misy teo anazy be dia be azy joroana fa noho ny amin'ny fotoana moa tsy afaka mivalapatra isika. Ny famarinana faharoa hitantsika koa nefa ny de izao hoe nanao izay nilazain'i Jesosy Petera, tena azo azo andrano be dia be ary saika niletika aza ny sambo. Nanao izay nilazain'i Jesosy Petera, tena azo azo andrano be dia be ary saika niletika aza ny sambo kely. Hitantsika izany hoe andininy faefatra ka hatramin'ny fahafolo tapany voalohany. Eto zany dia hitantsika fa rehefa avy nampianatra Jesosy nitsahatra tsy niteny intsony izy dia nitodika tany amin'ny Petera izy. Petera zany ao anatin'io azo laza sotretiny hoe ao anatin'io sambo kely koa zany Petera, satria Petera moa no nitondra anazy hoe niataka kely. De ozy izy hoe ndao Petera efa ody angainao zany de hoe efa ody efa alina tety foana. Andanao izy ala tsaoany milalindalo leriny aratonao. Dozy Petera hoe efa tamin'ny alina izy tety foana. Ka ny mpanarato mantsy ravana dia amin'ny alina no manjono. Satria amin'iny asa matory ny trondro tsy haiko mova teknika io. Hoe amin'ny alina zany ny mahazo. Amin'ny alina ny tena mahazo. De nefa de zao andro atandro be io de hoe ndana tsay ery amin'ny lalina ery aratonao izy mba hazahoanao hazandrano. De tena hoe raha amin'ny lojikan'olombelona zany, olona efa professionnel ry Petera fa tsy hoe olona tsy mahay manjono, de tena tsy possible le izy fosy hoe noho ny teninao izy de arotsaka ihany ny aratoko. Olona arato efa alamina efa primina ane io fa hoe noho ny teninao de ho aratsaka ihany ary ty arato ho averina ho aratsaka indray zany le arato. De lasa izy nandeha namoy de rehefa nahita lalindalina de eto zany de nalatsaka le arato vao nistomina tonga de trondro tsy zakany bataina. Natsona mihitsy le namana ry Jakoba sy ry Jaona zanak'i Zebedy hoe avia pio. Hita ty ny sambo kely nareo fa trondro ato ka trondro ato. Bataina le trondro ka naika niletika mihitsiny. Io fahombiazana io ane na raha tsy mahay olona mampiletika naika niletika mihitsiny zareo ary tritra mihitsy ny arato. Tritra mihitsy ny arato vokatra le izy. De na fenona daholo gaga zareo no nialehibe an'le hazandrano. Zany hoe le fankatoavana ny tenin'i Jesosy zany ny tena nahazahoana fahombiazana. Zay zany raha azo adika amin'ny fomba tsotra le izy. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tena ahazahoana fahombiazana ry havana ny fandehana araka ny tenin'Andriamanitra. Inona ny rova zatovo lalaka alehan'ny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny didinao. Zany ny ambaran'ny mpanao salamo. Nandray ny havana misy fotoana tena matsiaro ianao hoe tsy te hiroso itsony eo anatrehan'ny sakana samihafa sy ny olana samihafa. Nefa le zavatra itoerana misy anao dia ao anatin'ny planon'Andriamanitra tsara mihitsy. Mety efa nisy valimbavaka mihitsy aza tany aloha. Fa nefany rehefa tojo le olona tsony hoe za tena te hiembotra tena te hiala tsy mety amiko tsony le miroso. De nefa de izao ny baikon'Andriamanitra tsy naman'izay miembotra tsika mirosoa hatrany. Tsy moramora ny ravana teo amin'ndry Mosesy ny nasiana ny roso teo anatrehan'ny ranomasina. Fa rehefa nyrosona ka toy ny tenin'Andriamanitra nanditany maina, nahita fahagagana, nahita ny herin'Andriamanitra. Moa tsy zany ve nahazo an'ilay boka folo mbola tsy sitrana akory de ndana makany amin'ny mpisorona, aninona ny seho amin'ny mpisorona, ny olona sitrana no makany amin'ny mpisorona. Mbola tsy sitrana akory de ndana makany amin'ny mpisorona. Fa rehefa nandeha reo asa 4 kilometatra ny lalana vitany de nahita hoe way ary tena miasitrana. Rehefa manatanteraka zay lazain'i Jesosy de mahazo fanasitranana ry havana. Raha miteny Jesosy hoe mivavaha mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy, raha te ho afaka amin'ny fakapanahy mivavaha. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aza mandainga, aza mangalatra, be dia be anie ny kristianina mbola tafalatsaka anatin'ny fanaovana kolokolo dia ambarintsika fotsiny amin'ny hoe ka efa zany mihitsy zao ny fomba amin'izao ka tsisy zavatra vitany raha tsy manao an'izany amin'izao de lasa ohatry ny fomba fiasa le izy, lasa ohatry ny normalizentsika le izy. Tsia raha te hita fahombiazana ianao mandehana araka ny fahamarinana. Aoka ho lalan'ny fahamarinana no andehananao. Fa izany ny lalana miaraka amin'i Jesosy. Be dia be mihitsy ravana ny baiko izay omen'Andriamanitra antsika. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mifankatia isika. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Raha piaritsika nery ny tenin'Andriamanitra rehetra zay reny sy ny sofintsika reny ry havany. Tena miteny amintsika fa milamina ny fiainana. Milamina ny fiainana. Fa ny mahatonga ny fiainana mikorotana jerevy foana. Fa sao dia misy tenin'Andriamanitra tsy arahantsika ao sao dia misy tenin'Andriamanitra tsy ataotsika ao.
tinio ny fiainantsika aiza ny fiainako mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ve fa ny fiainana mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ry havana no fiainana miorina eo ambony vatolampy. Ka natonga aza ny rika be, natonga aza ny onja, natonga aza tsy miontsona io, tsy mirodana io, tsy menjera io. Ny kristianina rehetra dia mila mametraka an'izany fanampy izany. Fanambara tamin'ny famarinana teo aloha teo ny hoe mangetaheta tenin'Andriamanitra isika, fa amin'izao famarinana faharoa izao kosa ny hoe andao ampiaritsika ny tenin'Andriamanitra izay ianarana sy ny reny sy ny sofina ry havana. Fa mamita tena raha mihaino fotsiny ozy nefa tsy mankatoa akory. Fa eto rehefa nankatoa Petera dia nahazo fahombiazana izy, nahazo fahombiazana izy. Andramo dia izaho fa tsara Jehovah ary sambatra ny olona izay mialaka aminy. Raha mandeha araka amin'ny didiny sy ny fitsipiny isika, be dia be mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Deutéronome any. Tonon'Andriamanitra amin'ny Israely daholo ny fitahiana rehetra, raha manaraka ny fitsipiko sy mandeha araka izay tandremako anareo izy dia reto omeko anareo daholo ny fitahiana rehetra. Omeny mihitsy ka, omeny mihitsy fa inona moa no mahatonga ny firenentsika tsy mety tafavoaka io? Ny fanompoan-tsampy no omena vahana ka. Ny fanompoana razana sy ny fanompoana n'ity zavatra rehetra ity no mahazo tombony mena laka ka aiza moa no anjaka ny fahombiazana? Tsy ahomby mihitsy isika. Jerevy daholo ny toerana rehetra izay misy fanompoan-tsampy. Aiza ny misy toerana misy fanompoan-tsampy a Madagasikara ka hoe tena mandroso da tena miroborobo. Vao maika mifamosavy sy mivadika mpamosavy daholo ny tanora vehivavy anatin'ny tanàna. Mifamono sy mifamorika fotsiny ny ataon'ny olona raha vao tsy manana programa matotra ny fiangonana sy ny fanjakana iady amin'izany dia miteny amintsika ravana fa dia eo tsy ho sitrany io firenena io, tsy ho sitrany io firenena io satria tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa vao maika aza mivoana mankany amin'ny zavatra hafa. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, manahoana isika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra? Tena mankatoa ve? Nitaonanao ary havana, andao ataontsika fomba fiase, andao ataontsika filozofia, fiainana mihitsy manomboka zao izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany no ankatoaviko. Na mety ho sarotra amiko aza mankatoa azy, izay ihany ny marina amiko, dia izay no ankatoaviko. Na inona vokatra izay dia izay. Angatao ny fanahy masina ny miherentsika ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izany ny antony fanahy masina hanomezana herentsika ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny farany, ny famarinana farany izay hitantsika eto dia izao hoe nahafoy ny zavatra rehetra Petera ary nanaraka an' Jesosy. Rehefa nolazainy fa manomboka izao dia olona kosa no azonao. Nahafoy ny zavatra rehetra Petera ka nanaraka an' Jesosy rehefa nolazainy hoe manomboka izao dia olona kosa no azonao. Hitantsika izany amin'ny andininy 10 tapany faharoa sy ny andininy 11. Raha verina vakina dia hoy izy manao hoe hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Eto ravana dia hitantsika hoe tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tena gaga Petera, tena Andriamanitra ity olona ity. Dia tonga dia niteny izy hoe mifona aminao mpanao meloka izy miala amiko. Tonga dia natsiaro ny tsy fahatanterahana izy teo anatrehan'i Jesosy Kristy. Dia hoy Jesosy hoe aza matahotra ary Petera, aza matahotra. Miantso anao manomboka ankehitriny izao hanarato olona, hitady fanahin'olona ho an'Andriamanitra. Miantso anao, antso io. Ary rehefa tonga teny amin'ny sisiny sambokely dia navelany teo ny zavatra rehetrarehetra. Io hoe zavatra rehetrarehetra io ravana, ao anatin'izany ane izany ireo trondro ireo ao anatin'izany ane izany le sambokely sy ny arato sy ny rehetrarehetra. Le fivelomana mihitsy ane izany ao anatin'izany, le fahombiazana be teo. Afaka niteny mihitsy ny Petera hoe aoka aloha hivarotra, aleo aloha alefa daholo reto trondro reto dia aiza ilay hitako anao, meo rendez-vous dia antsika miona. Fa tsy izay no nitranga, fa navelany teo le trondro, navelany teo ny zavatra dia lasa izy nanaraka an' Jesosy satria nahoana mariny ny azoko. Ny trondro ray sambokely sy roa sambokely ny aravana mety ho lany. Fa ity lehilahy ity lay miteny dia misy trondro, lay miteny dia misy trondro. Tsy aloha manaraka anazy. Tsy aloha manaraka azy. Hitany mihitsy ny asarobidin'i Jesosy Kristy. Hoe iza ny sarobidy? Lay trondro nomenanao sa lay olona niteny nahazahoana an'ilay trondro. Dia izay dia naleo nafono teo daholo dia lasa nanaraka an'i Jesosy. Ary zany Petera zany tonga mpitory filazantsara lehibe zany, mpianatry ny tompo.
izay maty maritiora mihitsy, kanefa dia nambarany Jesosy hoe ianao ny Petera ozy, eto amin'ity vatolampy ity nahoriko ny fiangonako, ka na dia ny vavadin'ny fiainantsika aza tsy haharesy azy. Inona ny lesinantsika tsoahana avy amin'izany? Izasy ianao kory havana, misy antsony tompo miantefany amintsika any, valio ny antsony. Be dehibe ny aravana ny zavatra tsy maintsy afo rehefa tena hoe anaraka an' Jesosy. Be dehibe ny zavatra tsy maintsy afo sy laozana rehefa tena anaraka an' Jesosy tsika. Ary zany na tonga an' Jesosy ny laza le amin'ilay fanoharana iny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy, dia tahaka ny olona anankiray izay nahita arena miafina, trésor tamina tany anankiray. Tonga dia namidiny daholo ny fananan'indray manontolo hividanana an'io tany io, satria fantany ny asaribidin'io arena io dia nanao investissement rehetrarehetra tao amin'io daholo natotony ny fiainan'indray manontolo. Rehefa tena hitantsika mantsy ny asaribidin'izany hoe makany an-danitra, ny asaribidin'izany Jesosy Kristy izany, tsisy na inona na inona mahatazona antsika, tsy misy na inona na inona mahatazona antsika. Indraindray manko mampalahelo ny an'ny sasany na le miasa kely alahady aza tsy fony mbola tsy fony, mbola ifampitaolobana mihitsy vao mandeha mivavaka. Satria nahoana? Satria mbola tsy hitan'ny olona le asaribidin'i Jesosy Kristy, mbola tsy hitan'ny asaribidin'le fiainanao amin'i Jesosy Kristy. Fa ianao zay manaraka azy ka tena vonina anaraka azy, ataovy serieux ny fanarahanao azy. Misy zavatra mila afoy ao, afoy ny lolopo, afoy ny fankahalana, afoy ny fialonana, afoy ny fahatezerana. Fa tsy miaraka amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy zany. Mamita tena ihany manko ny olona sasany indraindray hoe zay kristianina zay manaraka an' Jesosy, fa za ndray tsy mifampiditra trano na tsy mifandevy maty amin'ny ranona sy ranona sy ranona. Raha mitaona anao zao ny tompo hoe hiala amin'ny filahana mahazo filan-dratsy samihafa, asa mety fifohana zava-mahadomelo io, na fisotroana toka io, na filokana io, na filalaovan-dratsy samihafa io, vonina venao hiala amin'izany. Vonina venao hiala amin'izany, anio dia anio ihany. Raha mitaona anao ny tompo endao ary hiala, vonina venao anaraka. Nisy olona ny ataony tenenina izany. Zaho izay anaraka anao, fa za aloha mbola zao tsy mety raha ohatra anao ka mbola misy zavatra mbola mihazona anao any ka tsy fonao arahanao dia aza mbola mijanona, tsy mety ho mpianatra ianao. Fonao ve ny asanao io? Raha tenenin'ny tompo ianao, raha miantso anao zany tompo hiala amin'ny taninao, ny asanao hiala amin'izany, fa anaraka azy. Tsy ny olona rehetra kory ny azo an'izany antso zany, fa misy olona manokana voakasika amin'ny antso tahaka an'izao, satria manana antso manokana. Fa indraindray le ka manahirana be, za tsy te ho any ambanivohitra any, za tsy te hanao an'izao. Tsy misy fatiantoka ravana amin'ny manaradian'Andriamanitra, tsy misy fatiantoka ny manompo an'Andriamanitra. Tsy hanenenanao mihitsy ny fandanianao ny androm-patanyrano sy ny fiainanao an'Andriamanitra, fa metezan'olo tena, meteza ilaza fotsiny ny tompo hoe ty aho irao aho. Mandalo ane zao fiainana zao ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny réussitinao, fa ny zava-dehibe indrindra dia izao, ny vitanao ve ny mission nampanaovin'Andriamanitra anao. Fa manana antom-pisina isika io eto amin'ity zao tontolo zao ty. I Petera manana antom-pisina izy, tsy nataon'Andriamanitra ho mpanjono, tsy izay ny nanaovan'Andriamanitra azy, fa ho mpanaratolona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety ho vitany be dehibe mihitsy ilay manjono na vita nanangana hatramin'ny grossiste izy, fa tsy mitovy mihitsy ny hoe nahavita hoe tafita amin'ny fiainany, sy ny hoe nahavita ny mission zay nampanaovin'Andriamanitra azy. Firy ny olona ray mibebaka tamin'ny andron'ny Pentekosta rehefa nitory teny Petera 3,000, reo le olona ho azonao reo izy, olona kosa amin'izay no azonao, ary tena nahazo izy ka ianao aiza ho aiza isika amin'ny fanatanterahana ny antson'Andriamanitra. Valio ny antsony izay mentefa aminao ry havana, raha misy an'izany antso anao. Ka tsy haiko mihitsy ry pastera, tsy haiko tsony ahoana misy an'izany sa tsisy an'izany. Dia raha misy dia zao fotsiny ny afantarana azy, mandehana manao concours rehefa afaka ianao dia ao zay le antso zany, rehefa tsy afaka ianao dia fa zay zany. Raha misalasala ianao dia tsisy afa-tsy zay, fa tsy eo ianao dia hiandro eo. Na angatao koa ny tompo tompo, amafiso amiko arany raha tena miantso ahy tokoa ianao, fa ho amafisiny aminao io, ho amafisiny aminao io. Raha fitinina zay rehetra nambara toeravana dia izao voalohany hitantsika teo eny. Nampianatra ny vahoaka teo amoron-drano Jesosy satria ny fanizina mba hiain'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Misy olona mangetaheta foana any rehetrarehetra eny. Andao dia davintsika zay moyen ahafahana mamaly ny etahetan'ireny olona ireny. Ny faharoa, nanao izay nilazain'i Jesosy Petera dia nahazo zandraminy be dehibe ary saika niletika ny sambo kely. Ianao koa ry havana, andaontsika tsy hanisy adevitra be, fa rehefa izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra dia atao izay, manomboka amin'izany ny fahombiazana. Ary farany, nahafony zavatra rehetra Petera,
ary nanaraka an' Jesosy rehefa nilazainy hoe manomboka zao olona kosa no azonao. Inona ary ny mba hafonao? Andriamanitra anie nahafony zanany e, nahafony zanany izy. Jesosy nahafony ainy ary ianao. Inona ny mba hafonao an'Andriamanitra? Ho azy iray ihany ny voninahitra. Amen.